fa iverina kely amin'ny resaka Barean'i Madagasikara tsika mpilalao ny tena tiana horesahana eto satria ny kapitenin'ny ekipan'ny Malagasy Andriatsima Faneva Ima dia nahatsiaro ny klubany voany teto Madagasikara ny USCAFOOT zany ka nanolotra fitaovana ho an'ity ekipa ity i Faneva Ima nambarany nandritra ny fotoana nanolorany ity fa tsara raha manana sekoly baolina kitra ny commune an-tanindrazana renivohitra. Na dia efa manana ny toerana amin'ny klubana baolina kitra ny ivelany aza dia tsy nanadino mamalagasy amin'ny alalan'ilay fiteny hoe ny azo vankolakana dia an-tanina ny tsara i Faneva Ima Andriatsima. Natsapa tokoa mantsy ity kapitenin'ny ekipa-pirenena malagasy ity fa raha tsy nisy ny ekipan'ny USCAFOOT sy ny mpitantanao aminy dia tsy tonga amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao ny tenany. Nanolotra indrindra ary dia nanolotra fanamiana ho an'ny ekipan'ny USCAFOOT ny tenany ny alatsinainy atoandro teo nandritra ny fandalovany teto an-tanindrazana. Fanamiana miloko mavo sy manga izay nahafantarana ny ekipan'ny commune an-Tananarivo renivohitra hatramin'izay ary nitondra ny marika loto avokoa. Tsara manamarika fa io marika io no miara-miasa amin'ny Faneva Ima amin'izao fotoana izao. Nanamafy moa ny tena fa santatra ihany izao fa mbola ho maro ny fanomezana tolon'ity ekipa nahitany soa ity. Ankoatray dia nanipiteny tamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune i Faneva Ima amin'ny tokony hananganana sekoly baolina kitra eo anivon'ny USCAFOOT. Nanindry Faneva fa nitetika asa tahaka izany no tena hananany faniriana ho toanana mandritra ny fotoana farapara nilalaovany any ivelany. Tetsakilan'izay dia nankasitraka izany fihetsika ity mpilalao ity izany ny tompon'andraikitra Isatsokajiny eo anivon'ny commune an-Tananarivo renivohitra. Izy ireo izay nampanantena nanao ezaka niverenany lazan'ny baolina kitra eo anivon'ny USCAFOOT tahaka ny tamin'ny andron'ny Faneva Ima.